Real News miaraka amin'ny ilay telemarika mateza sy Great sady 4K laibe sady mora hitany ao Soarano City 3e étage Mandroso Bay Center ampitany Institut d'hygiène Analakely ary koa ao amin'ny enceinte mateza tol ampita-tafo ary Sanjiba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Ankafaliana tomboky lasy tomboky vavy izy diako ny tokantranonao amin'izao alin'izy ma izao manasanao hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany toy ny mahazatra ary etsika nokafana ny fiarahana dia hojerentsika ray aloha ny lohateny amin'ity androany ity. Efa nanaiky ny tarihan'ny seniny dinika ho fanatsarana ny zotra-pifidianana ny vondrona iraisam-pirenena ka mahagaga ny fanakianana mbola ataon'ny mpanao politika ho ny filohan'ny seni Dama Arsène Nandrianarsedo nandritra ny fanokafana n'ity feonan'ity teny amin'ny Novotel androany maraina. Nampatsiahin'ny fampiarana ireo sosikevitra fanatsarana ny zotra-pifidianana efa nataon'ny mpiara-miombonantoka vahiny sy ny firaisamonim-pirenena ary ny mpanao politika isanjokajiny moa ny filoha teo aloha ery Rajonary Mampianina tamin'ny lahateniny raha ny antso ny seni andresy lahatra ny governemanta mba hapiato ny fanakatsakanana ny hetsika ataony antoko-panohitra indrindra fa ny tim ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy afaka nanainga teo amin'ny seranam-piaramanidiny vato ny fiaramanidina tokony tondra ny delegasiona miaradia amin'ny siteny Randrianasolo ny aiko andehoany Mananjary anatrika ny tatitra ho atony ny solomavamboaka ny Mananjary mamiaza Charlot izay tafiditra ao anatiny miavatora noho ny tsy famoahany ACM ny fahazondalana isidiny. Vao tamin'ny maraina teo anefa no nanaovana antso tao amin'ny dinika no karakarain'ny seni ny amin'ny tokony amitsarana ny fanakatsakanana ny fanehoan-kevitra sy ny famorim-bahoaka ataon'ny mpanohitra ho ny filoha-levitry ny antenimieram-pirenena sady solomavamboaka ny Betioka Atsimo Jean-Jacques Karabeniriny. Tsy maintsy isy ny fifidianana filohan'ny pirenena izay ho tanterahana amin'ity taona ity ary isan'ireo tsy maintsy ilatsakovidiana ary ho terena ilatsakovidiana Andry Rajoelina ho ny solomavamboaka ny boriboritany ny fahadimy Naivo Raholdina androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay no tanterahany. Saika ireo mpanao politika mpitady seza izay fikambanany resy tamin'ny fifidianana no mitambatra mitady ny ananganana teteza mita hoy Naivo Raholdina. Entiny miora amintsika kosa indray ary zao ny tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho amin'ny rahampitso. Miarabantsika rehetra any atokantrano any manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary omenantsika eto indray ny mety ho vinavinan'ny toetry ny andro raha ho andra pitso sabotsy 20 ny volana Martsa taona 2020 sy 2021. Raha mahakasika an'izay vinavinan'ny toetry ny andro izay dia saika hivadibadika ny toetr'andro ho an'ny avoatany sy any amin'ny avaratry Madagasikara iny. Hitoetra kosa nefa ny rotsakorana ao atsinanany nosy ao. Raha andeha ary ho fantaritsika izay toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny avoatany no hanomboantsika azy ny tapamaraina dia ahitana andian-drahona matevina izy raha toa ka efa ny miasa ny drahona sy masoandro kosa ny ato Fianarantsoato. Fa raha ny any Nosy Be kosa andeha no izantsika ny makasika an'izay avinavina ny toetry ny andro izay dia saika efa ny miasa ny rahona sy ny masoandro Nosy Be ka vinavinaina manodidina ny 10 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Raha iverenantsika manaraka
manaraka kosa ry reto faritra sisa ambiny reto dia hitoetra ny rotsakorana ny atoa Tomasinato raha toka anorana tandrifindrahoana ny any Sainte Marianne Tapamaraina fahitana erika manify kosa nefany ny any Antsiranana any ny faritra sisa ambiny dia ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro zay ary ny mety ovinavinany toetry ny andro ny Tapamarainy andao fataritsika manaraka indray hoe tony ahoana kosa ny toetry ny andro ny tapany hariva raha toka hoe anisy ovany izay dia hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny avoatany dia ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy ny tapany hariva raha ijery manaraka nefisika ny atoa Sainte Maria ato ahitana rotsakorana izy ny tapany hariva raha toka ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro ny any Tomasinany ary ahitana andiandrano matevina kosa ny ato Antsiranana ato raha ny marim-panambany indrindra dia tazantsika ho an'ny any Fianaratsoa izany izay vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 4 degré Celsius ary ny ato Mahajanga ato no ahitantsika ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 degré Celsius toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ho andro Pitso Sabotsy raha ny masoandro kosa ho an'ny afoatany dia posaka amin'ny 9 maraina ary lentsika amin'ny 9 hariva ankasitrana isika rehetra ary niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao ampanazana anaraka ny Real News eto amin'ny Real TV Madagasikara veloma tsopoko. Iverenantsika vetivety ary aloha ny lohatenim-baovao milohan'ny tena dirantsika amin'ny Antsipriany. Efa nanaiky ny tarihan'ny seniny dinika ho fanatsarana ny zotram-pifidianana ny vondrona iraisam-pirenena ka mahagaga ny fanakianana mbola atao ny mpanao politika ho ny filohan'ny seni Dama Arsène Nandrianarsedo nandritra ny fanokafana n'ity fionan'ity teny amin'ny Novotel androany maraina. Nampatsiahy fampiarana ireo sosikevitra fanatsarana ny zotram-pifidianana efa nataon'ny mpiara-miombonantoka vahiny sy ny firaisamonim-pirenena ary ny mpanao politika isanjokajiny moa ny filoha teo aloha ery Rajaonarimampianina tamin'ny lahatenina raha ny antso ny seni andresy lahatra ny governemanta mba hapiato ny fanakatsakanana ny hetsika ataony antoko-panohitra indrindra fa ny tim ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy afaka nanainga teo amin'ny seranam-piaramanidiny vato ny fiaramanidina tokony tondra ny delegaciona miaradia amin'ny siteny Randrianasolo ny haiko andeha ho any Mananjary anatrika ny tatitra ho atony ny solomavamboaka ny Mananjary Mamiaza Charlot izay tafiditra ao anatiny miavatora noho ny tsy famoahany ACM ny fahazondalana isidina. Vao tamin'ny maraina teo anefa no nanaovana antso tao amin'ny dinika no karakarain'ny seni ny amin'ny tokony amitsarana ny fanakatsakanana ny fanehoan-kevitra sy ny famorim-bahoaka tony mpanohitra ho ny filoha-levitry ny antenimieram-pirenena sady solomavamboaka ny Betukatsimo Jean-Jacques Karabenirino. Tsy maintsy isy ny fifidianana filohampirenena izay ho tanterahana amin'ity taona ity ary isan'ireo tsy maintsy ilatsakovidiana ary ho terena ilatsakovidiana Andry Rajoelina ho ny solomavamboaka ny boriboritany fahadimy Naivra Oldinina androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay no tanterahany. Saika ireo mpanao politika mpitady seza izay fikambanany resy tamin'ny fifidianana no mitambatra amin'ny tady ny ananganana teteza mita hoy Naivra Oldinina. Ny Antsipriam-baovao avy hatrany ary zome ny lalana ny seni ny fitarihana ny dinika nasionaly izay natao androany teny amin'ny Novotel Ivandry amin'ny maharafitra mahaleo-teny miandraikitra ny fanatanterahana ny fifidianana azy ho ny filohan'ny seni hatramin'ny vondrona iraisam-pirenena ho izy dia efa nanaiky ny hitarihany seni ny dinika nandritra ny fivoriana ny rana tamin'ny governemanta malagasy ny 17 ny volana febroary lasa teo. Ho famalina ny fangatahana nataony hery-velona teto amin'ny firenena amin'ny anaovana dinika anatsarana ny zotra-pifidianana raha teo izao dinika tanterahana izao hoy Dama Arsène Nandrianarsedo androany. Nanatrika teny an-toerana Itoto Rabefaritra sy Andry Rabesotra ary Antsara Kotondraina. Nahatonga solotena tamin'ny dinika nasionaly no tarihan'ny seni teny amin'ny Novotel androany ny ankamaroany ny antoko politika misy eto amin'ny firenena. Isan'ny tonga teny an-toerana ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana sy ery Rajaonarimampianina. Ny solotena ny fitondram-panjakana kosa sady lehibe ny delegaciona ny ministry ny fananatahany Pierre Older Ramaolomasy sy ny ministry ny serasera Lalatina Rakotondrazafy ary ny ministry ny fampianarana Saondra Malala Marie Michel.
Tazana ihany koa anefa ny mpanolotsaina manokana ny filoham-pirenena Soja Jean André na Ikaleta sy Tinarivelo Razafy Mahefa. Ny solotena ny antoko HVM ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao. Ny MMM kosa dia nahitana ny Azo Andriananarivelo sy Maître Rija Rakotomalala. Ho an'ny tim dia ny sekretera jeneraly ny Rina Randriamasinoro no ny solotena ny antoko. Isan'ny nampametra-panontaniana kosa ny toerana nisany Norbert Lala Ratsirahonana raha ny solotena ny fanjakana na nitondra ny anaran'ny Avy manokana. Nanotrona ny hetsika ihany koa teo am-boalohany sy tendra Andrenasolony ny haiko saingy niala tao amin'ny Novotel avy eo ary nametraka ny délégué ny manokana Anoindinka. Rariny raha mitarika ity dinika no tanterahana androany ity ny CENI ho ny filohany Dama Arsène Andrianarsedo satria izy ireo no omeny lalàna anao izany no izy ireo rafitra misahana ny fividianana. Araka ny voalaza ny andiny fahavalo amin'ny telopolo no lalàna ny feny CENI dia anjarany faran'ity zany hoe anjarany CENI no manao ny fomba rehetra ampiroboroboana ny ametrana ny zotam-pifidianana azo antoka sy tsy vitaniana. Anisan'ny fomba akinavana amin'ny fifidianana azo antoka sy tsy vitaniana ny fampandraisana anjarany rehetra amin'ny alalan'ny fiaraha-midinika ampitovina ny fomba fijery toy izao ataontsika androany izao. Mifanandrify amin'ny etaetan'ny mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena, ny fianakaviam-biraisam-pirenena ary ny FFKM izao fanaovana ny dinika nasionaly izao ho ny filohan'ny CENI. Efa nanaiky ny tarihan'ny CENI ny dinika na ny volona iraisam-pirenena azy hoy Dama Arsène Andrianarsedo. Izao fiaonan'izao ihany koa dia mifanandrify amin'ny etaetan'ny maro na mpisehatra mivadana amin'ny fifidianana na ny ray aman-dreny ara-panahy na ny hafa ihany koa toy ny vondrona iraisam-pirenena. Ny fiaonana samihafa efa nifanaovana ihany koa tamin'ireo vondrona iraisam-pirenena, indrindra ny fiaonana farany izay natao tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny, nahitana ny vondrona iraisam-pirenena, nahitana ny gouvernemanta izay nitarina Andriamatoa Premier Ministre tamin'izay fotoana izay tamin'ny fahafito amin'ny folon'ny volana febroary teo. Dia samy manamafy ny mazava-dehibe ny fiaonana toy izao ary samy miaiky fa ny CENI no tsara toerana hitarika ny dinika manodidina ny fifidianana. Gaga araka izany ny filohan'ny CENI mahita ny fanakiana nataon'ny mpanao politika ny fitarihan'ny CENI ny dinika androany ho ihany ny filohany. Eto nefa dia ohatran'ny somary gaga sy tanazona izahay raha maheno indraindray ary mahita eny mivaky haino mivaky zery fa misy fanehoan-kevitra milaza fa tsy tokony ny CENI indray no hitatana ny dinidinika manodidina ny fifidianana. Deo dia tena gaga izahay ary manontany tena hoe fa ahoana indray zany fa inona ihany no tiantsika atao. Dia hoy izahay hoe bôkakosy azo atao amin'izany. Ny zotra-pifidianana ihany moa no lahadinika mandritra izao dinika nasionaly izao raha araka ny fanamariana izay nataon'ny filohan'ny CENI. Tsara marina noho izany fa teboka izay noresantsika eto nefa zany dia makasika ny zotra-pifidianana ihany. Maro tamintsika, maro taminareo no nangataka taminay hoe mba hisokafa ny dinika ataontsika amin'ny loha-hevitra hafa fa tsy izanona fotsiny amin'ny fanavaozana tanteraka ny district fifidianana. Ny taraina moa ny antoko toy ny APM sy ny Gasleo fa solotena iray ihany no tafiditra tao anatin'ny Novotel satria fanasana ho an'olona iray isaky ny antoko ihany no nataon'ny CENI. Fa misy fahamarinana ny tsikera fa sady tsara no tsaraina na juge parti ny CENI amin'ny fitariana an'izao dinika izao ho ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina tao anatin'ny lahateniny androany. Tsy maintsy ny CENI ihany anefa ho izy no afaka mandray andraikitra amin'ny fanatsarana ny zotra-pifidianana saingy anjaran'izy ireo no mampitany amin'ny mpitondra ny sosokevitra rehetra na dia fanakianana azy. Nampasahivina ity filohampirenena teo aloha ity fa
napetraka ny fanontaniana raha mba efa nisy narahina ireo sosikevitra na recommandation efa nataon'ny mpiara-miombina antoka vahiny sy ny firaisamonim-pirenena ary ireo mpanao politika isanjokajiny. Mbola idodo rahabefaritra eo amin'ny sariny Andra-Bisotra ary Anjara Kotondrainy hatrany. Tsy tokony fiona ny mpanohitra sy ny mpitondra ny dinika izay natao androany fa tokony fionana ametraka fitoniana sy hitondra makany amin'ny fividianana madio sy mangarahara, hoy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina tao anatin'ny lahateniny. Tiako apetraka tompolasy tompoko dia ny hoe ny fionana tahaka izao tsy fionan'ny mpitondra sy ny mpanohitra kosa. Raha izay ny foto-kevitra mety hitondrana anoany an'ity zavatra ity dia manahirana le izy. Fa fotoana tahaka izao kosa dia fotoana izay irahana mitady hevitra amin'izay ampisy fifidianana izay hitondra ny tena vahaolana eto amin'ny firenena. Notsindrin'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ihany koa ny mahazava-dehibe ny fanajana ny lalam-panorenana mba hisorohana ny krizy miverimberina eto amin'ny firenena. Ireo krizy miverimberina ireo angery dia noho tsy fanajana ny lalàna sy ny lalam-panorenana ary eo indrindra no isorako ny président Antsely amin'ireo izay manana sotavana eny tompo engany mba tsy hotenentsika rehetra fotsiny le hoe fa rehefa tena amin'izay fanajana ny lalàna sy ny lalam-panorenana fa tena iainana sy ampiarana. Tokony andin-tena ihany koa ny seny manoloana ireo fanakianana mahazo azy ireo, hoy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Misy marina nge le matao filohan'ny seny le teninao teo hoe misy ny mametsiny anay, misy ny mampisika anay. Marina loatra nge zany satria andraindray ny olona mieritreritra hoe seny nge sady juge ny partir. Nefa koa raha tsy mandray andraikitra koa seny haizara no eonantsika tahaka izao. Fa izay tenin'ny filoha Ravalomanina teo no zava-dehibe le hoe tsy maninona raisiny andraikitra fa izao raha misy zavatra afatra petraka, raha misy izay everina ho sosikevitra ka nafanakianana aza dia izao anjaranareo zany mampita izany eo amin'ny rafitra mpanantanteraka eo amin'ny gouvernementa. Nampasahivana ny filoham-pirenena teo aloha ity fa mipetraka ny fanontaniana raha mba efa nisy narahina ireo sosikevitra na recommandation efa nataon'ny mpiara-miombona antoka vahiny sy ny firaisamonim-pirenena ary ny mpanao politika isanjokajiny. Belabe efa sosikevitra tao ireo antsoina hoe recommandation nataon'ireo mpiara-miombona antoka amintsika na communauté internationale, misy ny SADC, misy ny indrindra ny an'ny Union européenne. Aiza ireny zavatra ireny efa mba voaray ve ireny zavatra ireny fanontaniana napetraka za tsy laveo voaray na tsy voaray na nraisina na tsy nraisina fa hoy za hoe efa mba nisy nraisina ve zay tsara nraisina tamin'ireny zavatra ireny teo amin'ireo adihevitra zay efa nifarovanareo tamin'ny heritaona araka izay voalaza teo efa mba nisy azo nraisina ve efa nisy voaray ve ireny zavatra ireny satria everiko fa zany no antoka eo amin'izay anatsarana ny ifandraisana sy ny dinidinika rehetra. Mila mpandeferina noho izany ny ampopony ny tsirairay mba himpanjinana ny tena tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Efa tena latsaka ao anatin'ny fantrana lalina mantsy hoy Hery Rajaonarimampianina ny firenena raha tao anatiny iray volana fotsiny aza nijerena. Mila ampandeferina ny ampopony ny tsirairay mba hibanjinana ny tena tombontsoan'ny firenena sy ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Dia mbola ilaza ve tsika fa mandeha ho azy ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Efa taona tsy tety mialatsiny fa voaray volana ny tety nefa dia mahita fa tena sahirana ny firenena, latsaka katerina ny firenena. Noho izany dia izao izay fanarinana ny firenena izay sy ny fijerena sy ny fibanjinana ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy maro nisy zay ihany no antoka ampilamina ity firenena ity. Nomena anjara fitenenana manokana moa ny filoham-pirenena teo aloha androany tamin'ity dinika natao teny amin'ny Novotel Ivandrity amin'ny maharay aman-dreny azy ireo.
fa azo itokisana ny dinga nataony seni ao anatin'izao dinika nasionaly izao raha toka mahavita manome toromarika ny governemanta ampitsahatra ny fanakanana ny esika ataony ity sy ny antoko politika hafa ity rafitra ity ho ny filohampirenena teo aloha Marc Ravalomanana tao anatin'ny lahateny androany teny amin'ny Novotel. Takina ihany koa ity filohampirenena teo aloha ity ny amoa ny governemanta andidim-panjakana mamaritra ny tetiandro mpifidianana fanomboana ny esika androany ka ho tsara ino ny seni raha tena maleo tena na andainga manoloana n'ireo filoham-piangonana izay tonga nanome voninahitra ny dinika androany ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tojo Rabe faritra sy Andra Besotra ary antsarako tondrainy hatrany. Vonina ny farimbona amin'ny fahatombombana ny fividianana ny tim sy ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana raha ny nambarany androany matoa tonga nanatrika ny fivirinana mpanatsonin'ny seni. Hita taratra hoe ity filoha teo aloha ity fa manana ny finiavana ny seni nampiantso izao dinika izao. Fampiniketrika androany ka dia misaotra sy makasitraka indrindra ny seni miny izay fa ny tenina tao tao fampiarana amin'ny namanao reto fampidiniana ary matoky izay ty nisy nametaka fanontaniana teo dia matoky ny seni tena matoky izay ao zao natao tonga miaraka ho manomboka tsika dia ahoana izy nresahan'ny olonareo tamin'ireo le teknisiana naperak'ireo teo tamin'ny OIF toy izay hoe mbola fanombohana iny mbola tsy vitany izy satria tsy ampy fotoana ho izy izay ny fanapahan-kevitrareo maty dia tsy ampy fotoana nanaovana an'izy izy ho expert eo zay ny fotoana tsy ampy eo ihany fa ny kapasitenareo koa tokony mba somary ampiakarana kely somary tena izay zay taminy ka dia izay zavatra tena resana hoe ty zavatra ataontsika ity tena ataontsika mahatianina professionnel. Manana didy andresy lahatra ny governemanta ny seni mba hampiato ny fanakatsakanana ny etsika ataon'ny antoko-panohitra indrindra fa ny tim ho ihany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ny zavatra mametraka fanontaniana ho anay indrindra fa ny antoko tim manokana dia ty sakatsakany ty asa indray zao raha pitsarotonga indray zalana tsy satria nareo seni milaza hoe izay no mandanina sy mandrinina ity fanomanana ny fifidianana ity ary manana ny dépendancenay izay amin'ny fotoana ilana azy mananteny izay seni fa hoainareo koa ny teny amin'ireo tompona andraikitra ambony teo fa reto dolo zany ny komarona reto zareo mijery aho koa izy reo mba milaza eo mba reo hoe lalàna dia ajanony teny olona somary miopy firena marina fa samy manana force fa nijavona dedavinay dedavina mpanao politika dia hiverina any amin'ny gazerina mizaziavy miaro ny vahoaka sy fanana amin'ny tena andraikina fa tsy tokony hibanina vavadin'olona rehetra mifefefe vadikely ireo mba ampitao any zany tena ampitany izay samy fampijeriny tsika fa zay koa samy mijerynao fa teziny ny zavatra misy tsy maintsy miteny ke ka dia hoy ary nareo hoe manantena zay président fa tena nafiaraka mihitsy tena hoe aika ty président ty tena nanana voalohany tena saotrandrina président. Tokony anao tsindry amin'ny governemanta ihany koa ny seni mba hamoaka ny didim-panjakana mamaritra ny tetiandrom-pividianana ho ihany Marc Ravalomanana. Ary indrindra le teninao teo hoe efa nanao ny proposition na date amin'ny 9 novembre sy 20 décembre io anareo ka dia zay dia tena manao antso avo reto hoe mba asy vaovaoaka ndrareo reto nareo mijery reto koa mbola mitodika aminareo ndray zay dia mato ministre sy nareo zay tompona ndraiky milaza hoe efa nakasitraka mihitsy ny ACC tena tsy raha afaka hiteny zany ny ACC fa dia avoiny izy satria manjary mitepikepo zany isy asa tsy isy zay dao ny fantany isy asa isy ty isy io raha zay tenin'ny président sy teo tena isy midika an'izany a dia samy manam-pena tsika fa izotra tsara ny fividianana eto Madagasikara ary anaraka tsara zay voalaza ny lalam-pandrenana isika mba hisiny ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Fanomboana ny etsika ny androany ka ho tsaraina eo ny seni raha tena mahaleo tena na andainga manoloana ireo filoham-piangonana ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mbola vao miantso vao fanombohana zany zao fanombohana tonga miaraka fotsiny aloha eto fa miasa miaraka zay vao tena hitantsika azy azareo ilayntsika zany zao fanombohana zao tena ilaina matoa be tabe ohatran'io le tonga teo mivazaha misy vazaha hitanao teo misy vazaha teo ny chef d'église teo an'ireo teo dia raha ohatra izy mandainga hita le chef d'église eo raha miteny ihany ny teny vazaha izy teo azon'le vazaha teo ho hitan'ny havany ety ala zay le atao hoe hitan'ny havany zay tsy manaraka tsara ny zavatra tenenina. Amin'ny maha-filoham-pirenena teo aloha azy moa no nandraisa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny fitenenana nandritra ny fanokafana ny diniky ny seni androany. Ny sekretera jeneraly ny antoko Rina Randriamasinoro kosa no nisy olo-tenany tiako i Madagasikara.
fa samy nametraka ny tsy fahatokisany ny fitarian'ny seny ny dinika nasionaly androany ireo vondrona politika sy ny antoko politika ivelan'ny fitondrany izay tonga nanatrika ny fivoriana teny amin'ny Novotel androany raha nanao ny lahateny ny laza ny HVM fa tsy manana fahefana tena ampiatra ny fanovana mihitsy ny seny raha tokosa ka ny laza ny antoko MMM fa tsy nisy noraisina mihitsy ny hevitra izay nangatahany antoko hatramin'ny taona 2024 ilaza ihany koa ny lehibe ny antoko MTS fa ankoatra ny tsy fananany seny fahefana ampiatra ny fanovana tia ny herivelona atao dia tsy manana fahaiza manao isana ny fividianana mihitsy ny mpiambana ao anatin'ny seny satria tsy misy mandeha amin'ny loha noho izy ny dingana ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Toto Rabefaritra sy Andra Rabesotra ary Ianjara Kotondray. Ny taky ny anohizana ny dinika amin'ny fanatsarana ny zotra-pifidianana ao anatin'ny fikonan-doam-pirenena izay efa notakin'izy ireo hatray androany G5 na ny vondrona politika ahitana ny RMDM, ny FIM, ny Panorama, ny BHM ary ny HPM atao anatin'ny lahateny nataon'izy ireo teny amin'ny Novotel androany. Tsy mahatapa-kahatra ny sady mitanila raha ny seny hoy izy ireo ka mitarika ny dinika izay mikasika ny fifidianana. Mandeha ila tahaka ny kiraro beminahy nina rafaitana seny ka tsy mety aminay raha tsy ilaza afa-tsy ny filohan'ny seny dia olona natolotry ny filohan'ny republika izy. Saika olo-panjakana daholo ianareo rehetra ato amin'ny seny fa tsy misy olona antoko mpanoratra na iray ata ka afaka manarako toy ny banga mome alina ianareo ato. Ankoatr'izay dia tsy mahaleo tena ara-pikatana no tsy mahaleo tena ara-bola izay takiny ny andalana fahadimy ny lalam-panorenana faha-efatra. Noho izany dia tsy afaka katony seny amin'izao endin'izao izay G5 na ny asa na ny fraka dia samy mandringa avokoa. Zany indrindra no ilazana fa ny fikonan-doam-pirenena ihany no afaka mamahy izany olana rehetra izany. Ny rehetra mihitsy no efa tsy makasitraka ireo mpikambana ao anatin'ny seny amin'izao kosa i Roland Ratsiraka androany satria ara-dalàna ny fametrahan'izy ireo fa tsy manana fahaiza-manao tahaka ireo seny teo aloha mihitsy ireo mpikambana ao aminy. Nangataka ny anomezana lalana malalaka ny mpanao politika rehetra anao famorim-bahoaka ihany koa i Roland Ratsiraka. Mba tsisy ny krizy amin'ny taona ho avy azafady amin'ny 2023 tsisy krizy amin'ny fifidianana, monsieur le ministre, menao ministre ny akany taloha avelao ny olona mamory vahoaka. Avelao io ihany tsy keriana fifidianana taloha zay nenjera dia mbola ataonareo ihany indray izy ankehitriny. Non, maintenant maso mamory vahoaka madangalatsiny. Pourquoi? Et moi, Roland Ratsiraka, 25 ans de vie politique, j'ai pas le droit de réunir qui que ce soit. Non, non. Fa maninona ianao tsy ambofidiana loatra amin'izay ka hatramin'izany roany. Jamais. Fa maninona ianao maso mamory vahoaka zay tsy mahazo. Bazaveo ankely zany hidina ny andro. Tsy midika ho tsy fitiavana manokana ny seny no hitsipahana ny fitarian'ny seny ny dinika momba ny fifidianana fa noho ny tsy fahafahan'ny seny mitondra ny fanovana efa nangatahany mpanao politika hatrizay hoy Rive Rakotovao. Mato président seny tsy hoe ianareo oriny tsy tiana hitarika misy ty fa ozy zay hoe inefatra metona androany zay namaly anareo nyraisinareo fa tsy mahita mihitsy zay hoe miroso aterina eo amin'lohany olona afaka manapa-kevitra hitolana zany fanovana zany eto amin'ny firenena. Koa dia mananteny zay rehefa tofino fa tsy horaisiny seny hoe tsy matapakahatra be zany ny seny fa raha sitrapona androany dia teo ny filohan'ny gouvernement satria any aminy fifanekena ara-politika afahantsika miroso ho any amin'ny tsaratsara koa. Hitantaratra fa tsy vonona amin'ny fiatrehana ny fifidianana mihitsy ny seny no sady tsy manana hoentimana na ahafahana miroso amin'ny fifidianana io ho kosa ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Mitaky ny ilazana ny marina sy ny mangarahara mikasika ny entimanana rabola eo ampelantanan'ny seny araka izany ajo andriany anarivelo. Manana mety manana marina ve ianareo hiatrehana ny fifidianana ity satria raha mihaino izay dia nilaza ianareo tamin'ny voalohany no hoe manana mety manana. Eo nareo membre ny gouvernement milaza fa vonona ny anome an'izany gaga nefa izay tonga ny volana janoary milaza indray nareo fa tsy ampy ny ampelantanana. Dia ataovy mangarahara izy atao maso ny mpiara-miogonantoka sy tsika rehetrarehetra misy ve sa tsy misy no ety manana hikarakarana nyity fifidianana ity fa ataoko amin'ny teny frantsay hoe tsika tsy afaka aminao élection arabe
fa mba fifidianana manaraka ny fenitra no marantsika tsirairay avy. tsy ao anatin'ny eritreritry ny governemanta mihitsy ny ampiemitra ny fifidianana hoy ny misitry ny fananantany Pierre Holder. Efa mivonany amin'ny rehetra raha ny governemanta ho ity minisitra ity. Zava-dehibe izao dingana atao izao hoy ny minisitra ary mampirisika ny seny iroso amin'ny dingana ambony kokoa raha ny nambarany. Ny governemanta dia mankasitraka zato isan-jato izao fotoanandoha sy fakakevitra izao. Izany ny governemanta dia maneho fahavononany iroso amin'izay mety fiainona rehetrarehetra sy ny fifampinihana rehetrarehetra. Ary raha mikasika ny fifidianana dia mahazo matoky fa ny governemanta dia tsy afaka heritreritra ka tsy ho atao amin'ity taona ity ny fifidianana filohan'ny repoblika. Tsy maintsy ho atao amin'ity taona ity ny fifidianana filohan'ny repoblika. Ary ny daty dia tsy maintsy ho anajana tanteraka ny voalazan'ny andiny ny faraiky amin'ny dimapolo ao amin'ny lalam-panorenana hoe farafatarany ny ilazana an'izany dia tsy maintsy any amin'ny 90 andro mialohan'ny fifidianana. Dikan'izany tsy maintsy mialohan'izay ny governemanta no hanapa-kevitra ny mikasika ny datin'ny fifidianana sy ireo antsy fiantsoana rehetrarehetra anatokisana izany fifidianana izany. Isan'ny bana ny fandraisam-pitenenana androany teny Ivandry moa ny lahateny nataon'ireo mpanao politika raha toa ka saika tsy nahazo sehatra mihitsy ny firaisamonim-pirenena androany. Fa miantso ny mpitondra ankehitriny isiteny Randriana Soloniaiko mba handray ohatra ny fihetsika nasehon'ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin'ny 20 sy 20 ka nanaiky ny lefitra mba hisorohana ny krizy teto amin'ny firenena. Efa mamofopofona krizy sy korotana politika mantsy i Madagasikara ary hita taratra amin'ny sakatsakana atao amin'ny miavatoro ataony amin'izao izany hoy isiteny Randriana Soloniaiko. Nilaza kosa ankila ny kandida filoham-pirenena Paraina Auguste fa mbola mampiahiahy ny fampiarana ny fehi-kevitra ho raisina amin'ity dinika karakarain'ny seny ity satria tsy maintsy volavolan-dalàna avy any amin'ny governemanta no ahafahana manisy ny lalam-pifidianana. Tozo Rabefatra sy Andra Besotra ry anjarako tondray. Efa mananotanana krizy eto Madagasikara raha ireny zava-niseho tany sambavana andritra ny hetsiky ny mpisehatra amin'ny lavanila ho maly ireny hoy solombavambahoaka sy teny Randriana Soloniaiko izay isan'ny nahazo fanasana nanatrika ny dinika no karakarainy seny teny amin'ny Novotel androany. Zava-dehibe araka izany izao fampidinina natao androany izao mba hisiny fifidianana madio sy ekeny rehetra hoy sy teny Randriana Soloniaiko. Tonga eto izahay nasay tsy midika hoe manaiky ny zavatra rehetra na mandany zavatra rehetra fa hametraka an'izay maromaro tsiraisana mba ahafahantsika manana élection madio hoekeny rehetra fa ny tena ambony indrindra mba tsy hisiny crise alohan'ny élection na aorian'ny élection. Fa raha ambiance misy amin'izao fotoana izao dia ohatrany fa tsapatsapa makany ohatrany te hisy crise hiteraka raha tsy misy fa metsara an'izay demokrasia izay. Sy tonga ho azy ireny zavatra niseho tany sambava ireny izay fa manomboka tandiliondoza ny filaminana eto a Madagasikara. Niantso ny mpitondra ankehitriny mba handray lesona ary aka ohatra amin'ny zavanitranga tamin'ny 2024 moa isiteny Randriana Soloniaiko. Aza dinona fa tamin'ny 2018 aza dinona ny tantara fa marina fa nisy zavatra nataony fitondram-panjakana teo aloha zay favorize azy hahalany azy fa rehefa nahatsapy izy fa hoe hakany amin'ny krizy le izy dia niemitra izy ary nanaiky izy hoe aleo napiditra ny fampizarana le fitantanana firenena hatramin'ny ministre intérieur nalaina taminy prime ministre nalaina taminy noho niny fitsonjovana le intérêt firenena zay na tombontsoan'ny firenena fiarovana amin'izay crise zay. Aza dinona tompoko fa président Ravalomana dia lany teto Antananarivo 75%
azadinoana tompoko fa ny krizy rehetra dia nanomboka teto Antananarivo fa afaka nanohitra izy satria na tiana na tsy tiana anisan'ireny décision ny président vice président CENI reny tao le fifafantatsika rehetra fa ny teny izy hoe nandefitra izy ary nandeha izy nanatsika ny investiture ny président inona ny anto fijerena tombontsoan'ny firenena le filaminana koa asakasaky ny fantaniana zao mipetraka ampitondra ankehitriny apetraka malagasy rehetra tena hijery ve hijery an'izay tombontsoam-pirenena zay filaminana zay éviter an'izay crise zay. Milaza kosa ny candidat filoham-pirenena Paraina Auguste fa mbola manjavozavo ny tena ho vokatra izao fivoriana tariny CENI izao. Tsy maintsy misy ny volavolan-dalàna mantsy ho izy no ahafahana manova ny lalam-pifidianana. Izao ny zavatra tena hoe mampiahy azy zany hoe solotegna ny gouvernement ve ny CENI eto zany zao satria manko le zavatra hoe ho teneny eo zany tsy misy projet de loi ihany nanao an'io na proposition de loi zany hoe tsy misy any amin'ny fahefana mpanantanteraka ihany zany na afaka hanova ny code électoral fa de ohatrany hoe samby anao torapo fotsiny etoa zay nge le mampiahiahy io nefa moa misy an'ireo ray aman-dren'ireo FFKM eo fa nagnome toko fa ireo ny salina hoe constitution ny président CENI koa moa fa niteny teo fa hoe asany ihany koa io voatra magnome toko zany izy de ho hitatsika hoe mitohina ny faniriana hoy kosa Norbert Lalala-Tsirahonana ny tsisy ny fanoherana ny fifidianana ho atao sy ny filoham-pirenena izay ho lany eo ka tokony isy ny marimaritra iraisana ho hita ao anatin'izao dinika izao. Ny ady tsotra mihitsy ny hevitra ohatrano zay dia ny hoe engany mba tsy hisy tsony ny contestation ny fanakianana voka-pifidianana mety hitranga eo fa mba raha misy ary mba faran'izay kely indrindra ary zay mba lany eo ekeny desemara. Fa sarobidy ny fisinifiaona ny samy malagasy raha ny nambarany filohan'ny FFKM ny mpitandrina Irako Andriamasoa androany nandritra ny fandraisan'ny fitenenana tamin'ny dinika izay nokarakarain'ny komisiona mahaloteny misahana ny fifidianana nanao antso nitodika tamin'ny malagasy ny tenany tamin'izany ary nilazany fahagagany raha ny samy malagasy no tsy mahita vahaolana amin'ny adiny samy malagasy no mariny ihany koa fa na inona fahasamihafana ny foto-kevitra ijoroana dia mba tsy ho teny fifanafitohinana na teny fifandratrana no atao fa tolo-kevitra iaraha-midinika sy iaraha-mitady vahaolana tonga namaly ny antso tamin'ny dinika izay notariany komisiona mahaloteny misahana ny fifidianana ny filoham-piangonana efatra izay mivondrona ao anatin'ny FFKM androany ankoatran'ireo filoham-piangonana ireo tonga teny antoerana nandritra ny dinika no karakarain'ny CENI momba ny fifidianana ihany koa ireo mpiara-miombona antoka vahiny toa ny vondrona Europeanina ny solotena andreo masivio vahiny miasa sy monina eto Madagasikara. Fa mbola hotohizana ny dinika nasionaly izay notariany CENI saingy mbola ho faritana ny daty anatanterahana an'izany ho ny filohan'ny CENI ny hariva teo tsy nisy ny hevitra tapaka ary mbola maro ny dinika tokony atao raha ny nambarany Dama Arsène Andrianarsedo nofaranana tamin'ny fitora hariva teo araka ny tapaka ny mpivory tao amin'ny Novotel androany ny dinika nasionaly izay notariany CENI tsy nisy ny fehi-kevitra nivoaka noho izany fa namafy ny filohan'ny CENI fa ho raketina antsoratra izay hevitra nivoaka rehetra ho an'ny androany ho alefa amin'ny gouvernemanta ihany koa izay sosikevitra miantefa amin'izy ireo raha ny nambarany filohan'ny CENI hatrany. Vahiny ny fandarana l'invité du jour anio Zuma fa efatra amby roapolo ny volana martsa taona 2024 aoriny ny fampalalam-bavao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagascar andriamato Alain Andry amin'ny seza filoha nasionaly ny vondrona IFIM iresaresaka makasika ny raha ramafana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny tontolo politika sy ny fifidianana ary ny fiainam-pirenena ny fiainam-bahoaka ary ny sosialy amin'ny akabeny anasanao ary naraka izany.
araka izany dia andriamatoa Alain Andriamiseza no vahiny gasikara fensoa ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour izay hoarahanao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Ho toizantsika kosa ny antsipriam-baovao sy navoaka ny ACM ny fahazon-dalana ahafahan'ny fiaramanidina nitondra an'ireo délégation miaradia amin'ny cité ny Randrianasolonyaiko andiany Mananjary raha ny nambaran'ny filoha-hevitry ny antenne miram-pirenena Jean-Jacques Karabénirina teny amin'ny serana mpiaramanidiny Ivato. Vao tamin'ny maraina teo ny fanonam-piantso ny CENI fa tokony avela malalaka ny fanehoan-kevitra sy ny famorim-bahoaka indrindra amin'ny fividianana saingy izao sahady no zava-misy ho ny solombavam-bahoaka ny Betuque Atsimo. Nampitandrina ny filohampirenena Andry Rajoelina amin'ny tsy mety ataony kosa Ivonaitsy Jean Eugène nanoloana ny fanakanana ny fiaramanidina io. Saika hiazo ny Mananjary anatrika ny tatitra izay ataony solombavam-bahoaka mamihaja Charlot ireo solombavam-bahoaka ireo no izao nilaza ho niara-ny sakana tsy afaka nanainga tamin'ny fiaramanidina izao. Andry Rabezotra. Androany tolakandro no niazo ny serana mpiaramanidiny Ivato ny solombavam-bahoaka sy teny Randrianasolonyaiko Jean-Jacques Karabénirina, Vonaitsy Jean Eugène, Mohamad Ahmad, Jaosera Irénée ary Edzar saika anainga amin'ny fiaramanidina hiazo any Mananjary anatrika ny tatitra ho ataony solombavam-bahoaka ny Mananjary mamihaja Charlot izay tafiditra ao anatiny miavatoro. Teny Ivato anefa vao nilatsaka ny vaovao fa tsy nahazo ny taratasy ahafahana misintona ny fiaramanidina saika hitondra azy ireo ho ny solombavam-bahoaka ny Betuque Atsimo. Tsy afaka nanainga araka izany ireo délégation miaraka amin'ny cité ny Randrianasolonyaiko hatramin'ny hariva teo. Mandraka zao ora itenenantsika zao dia tsy navoaka ny ACM ny autorisation de vol zay tokony hahafahany roplanina hitondranay miainga ho an'ny Mananjary. Ny tinahatongavana eto de zao vao tamin'ny maraina teo no nampianto ny CENI fa hoe tokony havela malalaka ny fanehoan-kevitra, havela malalaka ny famorim-bahoaka eto Madagasikara indrindra ao anatiny fisidianana ho avy. Nefa de zao sahady ny zavatra misy ka ataoko angamba tsy mendrika ny firenentsika zao tsy mendrika ny vahoaka malagasy, tsy mendrika antsika mpisehatra politika, anjaranareo fanjakana tompony fahefana mahatonga an'izao zavatra zao no mieritreritra fa sambotsara ny tantarisika tompoko. Tsy fotoana anaovana valifaty politika zao kosa ny solombavam-bahoaka ny Morafenimbe Vonaitsy Jean Eugène. Midika ho ity solombavam-bahoaka ity fa misy endrika fatahorana ny fanakatsakana tahaka zao. Ohatran'izany mba mampitandra anareo aho président Rajoelina za dia mampitandra anao ary mbola tsy mitsahatra miteny aho amin'ny zavatra tsy mety ataonareo. Matahotra ve zany sa inona lasa mandrovo tsy sahady anareo rehefa milaza fa hoe champion milaza fa ho mpandresy olo mpandresy moa vonina andresy manao zao toetra ohatran'izao avy enao n'olo aneoneo enao fa manao propagande vola tsy amposinao fa vola mpanjakana zay dia zay ny azy zay. Nanamafy moa ireto délégation ireto fa tsy maintsy ho tanterahana raha mpitso ihany ny fanatrihan'izy ireo ny vahoaka ny Mananjary. Ny fanambarana izay navoaka ny ACM na ny Aviation Civile de Madagascar tamin'ity alina ity no nilaza fa nisy ny sidina telo izay voatery nijanona izay saika hiazo ny Morondava sy Toliara androany no ny olana teknika nitranga tamin'ny orinasa lehibe any Eropa miandraikitra ny tranokala ny ACM ka nitarika ny sy fahatombanana tamin'ny tranokalany izy ireo. Nisy fiantraikany teo amin'ny fikirakirana ny antota-taratasy teknika teo anivon'ny ACM izany ho an'ireo sidina rehetra miainga sy miditra ary mivezivezy eto Madagasikara raha ny voarakitra tamin'ny fanambarana. Nisy ihany koa ny sidina izay nokasain'ny GS Aviation ho tanterahana androany 24 Mars izay tara vao vita ny fitsirihana ara-teknika ireo avy amin'ny Aviation Civile de Madagascar ireo ary nanamariana fa voaray ireo antota-taratasy ara-teknika ny tolakandro teo saingy noho ny antony ara-teknika eo amin'ny sidina dia nanapa-kevitra ny tsy anonidy intsony ny kompani GS. Mbola isy fahatarana ihany koa ny zotra iraisam-pirenena miainga avy any Paris androany ariva izay any Madagascar Airlines raha io fanambarana nivoaka io. Ny ACM Irerian no manana fahefana manome alalana ny fanatanterahana sidina mba ho fitsinjovana ny orinasa sy ny mpandeha ary anarahana ny fitsipika mifehy zotra mpiara-manidina iraisam-pirenena ho ity fanambarana ny ACM ity.
fa tsy tokony hitondra korotana sy etraketraka ny tanàna ny Mananjary fa fety no tanterahana amin'ny rampitso manoloana ny fanaovana tatitra ho an'ny vahoaka any antoerana raha ny nambarany solombavam-bahoaka Mamiaza Charles androany nafindra amin'ny toerana manokana anaty ala io fanaovana tatitra io izay ho ataony solombavam-bahoaka raha ny nomariany ity solombavam-bahoaka ity ary ny antsoiny ny vahoaka ny Mananjary moa anatrika n'izany. Cyprian'izay vavaozay ary. Efa natokana ny amin'ny 20 kilometatra miala ny tanàna ny Mananjary ary any anaty Atiala ny anatanterahana ny tatitra izay nataony solombavam-bahoaka Mamiaza Charles raha ny fanambarana nataony maraina teo tao Mananjary. Tatitra ao anaty filaminana no atao raha ny nambarany ary anaty ny toerana manokana. O zalahy, tanàna ny Mananjary te aza hitondranareo etraketraka. Tanàna ny Mananjary te aza asianareo erisetra. Tany tsy misy ady eto. Mba miangavy anareo raha tena hiasa ny mpangalatra, ny mpamonolo, ny mpamaky trano izay manomboka mahazo vahagna aty aminay ireo ny anjeho. Zahay eto tsy olo agneno, olo hanao fety zahay, olo hiresaka amin'ny vahoaka zahay. Fa ity fety ataonay ity dia ho ataonay hatramin'ny farany satria efa niezaka zahay ny fanantona taminareo, niezaka zay ny fampiresaka taminareo kanefa avonavona sy valiborengona trany no nasetrinareo an'izany. Ka tao kosa raha ty amin'ny tokotaninay aty nareo no manao erisetra dia tena efa mba violation na propriété privée kosa angamba zay. Na rahanay ny sitraponareo ny alana ny commune européenne de Mananjary efa ty amin'ny tontolo ambanivohitra aty zahay koa sy hoelingelegninareo koa fa avelo izahay fety. Ny antsoiny vahoaka ny Mananjary ho tonga anatrika ny tatitra izay ho ataon-dra ampitso ny solombavam-bahoaka Mamiaza Charles. Aza matahotra zany sika vahoaka fa zay zavatra mitranga rehetra eto amin'ny la plantation ety amin'ny domaine privé nay ety dia ho alefanay mivantagna ho hitan'ny Madagasikara sy zao tontolo zao. Anatrika io fanaovana tatitra amin'ny vahoaka ny Mananjary io ireo solombavam-bahoaka namany Mamiaza Charles raha ny fampahafantarana nataony ka ao anatin'izany ny solombavam-bahoaka ny Toliara voalohany sy Randriana Solonyaiko. Lafim-baovao hafa kosa indray fikambanan'ny mpanao politika resy tamin'ny fifidianana ka mitady seza avokoa ireo nivory teny amin'ny Lehiny sy Ambohimanambola Omaly hoy Naivo Raoldina androany. Tsisy intsony hoy ity solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy ity ny fananganana tetezamita vaovao. Mbola irotsaka ary terena mihitsy irotsaka ihany koa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fifidianana hoy hatrany Naivo Raoldina. Matoky tena no sady matoky valeur izy ireo hoy Naivo Raoldina nandritra ny valandresaka izay nataony tamin'ny mpanao gazety androany. Teny an-toerana inomena Ravoaravony sy Nambinina Ravelo Arsan. Tsisy intsony ny fiaraha-mitantana sy ny tetezamita fa tsy maintsy miroso amin'ny fifidianana isika hoy ny solombavam-bahoaka Naivo Raoldina androany. Nambarany fa tahotra sy tsy fatokisa-tena nahatonga ireo solombavam-bahoaka sy mpanao politika nanatanteraka fivoriana teny amin'ny Lehiny sy Ambohimanambola Omaly. Rele nivory teny amin'ny Maly zany dia mahafaly anay mahita angeny mba hita hoe mitambatra zany hoe ireto zany lay mpitady seza fotsiny fa zay dia milaza amin'ny vahoaka milaza ngetra fa tsisy tetezamita intsony fa efa fanomanana fifidianana tsika. Ireo nitambatra ireo dia fikambanan'olona resy tamin'ny fifidianana. Filoha Rajonary Mampianana resy, Andriamatomary Karavalomanana resy. Ireo zay nitambatra teo reny dia efa samy resy daholo. Ataoko zany hoe fikambanan'ny mpanao politika resy tamin'ny fifidianana ka mitady toerana fotsiny amin'ilay tendrena dia hanao tetezamita vaovao zay tsisy intsony izany. Fiodinana voalohany ihany raha ny tokony ho izy dia efa ampy andresen'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fifidianana hoy hatrany Naivo Raoldina. Ny filoha Andry Rajoelina dia mbola irotsaka ary terena mihitsy irotsaka satria be ny zavatra mbola tokony ho tanterahany, be ny zavatra mbola tokony asa tokony ho tohizana ankoatran'ireo efa vita ireo dia tsy tokony rorosaina ny vahoaka fa efa manomana ny fifidianana ary izay koa dia efa miomana amin'izany ka mba tsisy mifanakorontanana dia mijoro ny fitondram-panjakana fa raha ireo tsisy olan'izany ireo ka ny kandida hitanay mety hoe hihinana any amin'ny 100 taona ngamba dia ny timma ihany. Tsy ekena intsony ny fanakorontanana hoy ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy. Ny fifidianana raha sitrapon'Andriamanitra sy ny ara-dalàna sitrapony vahoaka tsy maintsy mandeha. Zay sa miditra, zay tsy sa mahazo mijanona fa izay kosa
amin'ny anaty fitondrananay indrindra mampitondra fanjakananay koa ty tsy anankitsony ny fanakoho tanana tsy anankitsony no fandrebogepena hoe tsy asina fividianana takina daoly zao tsangatsy manohan'izao fa izay matoko valeur. Mahakasika ny fanambarana nataony firaisamonim-pirenena ny 7 martsa lasa teo moa ny antso amin'ny fikonan-doha-pirenena tarian'ny FFKM kosa dia nanazava i Nèvre Oldine fa tsy hamaly izany fampiatsoana izany raha toa ka resaka momba ireo andrim-panjakana dia ny senisy ny HCC no atao. Rafitra ara-dalàna hoy ity solombavambahoaka ny boriboritany fahadimy ity ireo rafitra roa ireo. Mazaka fanakianana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ka tsy mila mamaly ny fanakianana nataony solombavambahoaka teny amin'ny Lehintsy Ambohimanambola omaly na dia ilay tsara aza hoy ny filohan'ny HCC Florent Rakotoarisoa androany tsy fanao ny fitsarana rehefa mamoaka didy ny anazava i masombahoaka ny didy ho iatrany ity filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity tsy nentina ny hevitra tamin'ny fizoroan'ny solombavambahoaka teny amin'ny Lehintsy ihany koa ny filohan'ny anteny miram-pirenena raha nanontaniana androany ireo filohan'ny andrim-panjakana ireo moa izay samy teny amin'ny fivoriana no tariany seny androany. Totorabe faritra sy andrabisotra. Zay zany rehefa mamoaka didy amin'le hoe mampitsara anay tsy dia fanao ny fitsarana rehefa mamoaka didy ka hanazava i masombahoaka zany didy zany satria ny didy izay navoaka dia efa voalaza ao dodolo ny antonantony. Mahazaka fanakianana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana hoy Florent Rakotoarisoa satria ahafahana manitsy ny lalana izany. Ny fanakianana natao ny mpanao politika teny amin'ny Ambohimanambola teny amin'ny Lehintsy maly reko reny any fa za tsy hamaly an'ireny fa resaka teboka vitsivitsy ihany mety amaliko azy amin'ny fomba miolaka fa tsy direct satria mampitsara tsy dia mamaly apahabe maso zany fa zay dia mahazaka fanakianana zay ary fanakianana koa mety mahatsara zavatra zay izy fa tsy dia akory hoe dia zavatra ratsy dodolo le izy fa ny hevitra no miady fa zay tsy miady akory. Tsy netitondra fanahoan-kevitra mikasika ny fijoroan'ny solombavambahoaka teny amin'ny Lehintsy ihany koa ny filohan'ny anteny miram-pirenena raha nanontaniana. Isan'ilay solombavambahoaka ny zoro mikasika ny hoe ny fisopaham-pitokisana ireny ahoana fijerona an'izay? Tsy manao commentaire mahakasika an'izay aloha amin'izao. Manohana ny fanatanterahana ny fividianana eto Madagasikara izay ho tanterahana amin'ity taona ity ny vondron'ny SADC na ny fivondronan'ireo firenena aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika raha ny nambaran'ny sekretera mpanatanteraky ny SADC omaly. Isy ihany koa ireo mpanara-mason'ny fividianana izay hiasa mialoha mandritra ary aorian'ny fividianana ary anao tatitra amin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fividianana 30 andro aoriany anatanterahana ny fividianana io raha ny fanamafisana izay nataony Elias Magozy no raisin'ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana Ambosirohitra moa Maleriva ny sekretera mpanatanteraky ny SADC hiasa eto Madagasikara. Arantsika ny Antsiprianzay. Hiasa eto Madagasikara mialoha mandritra ary aoriana ny fividianana ireo mpanara-maso ny fividianana izay ho alefa ny vondrona SADC na ny fivondronan'ny firenena ao anatin'ny faritra atsimon'ny Afrika raha nambaran'ny sekretera mpanatanteraky ny SADC Elias Magozy. Hijanona iray volana eto Madagasikara aoriana ny fividianana ireo mpanara-maso amolavola ny tatitra ary hizara izany amin'ireo mpisehatra eo amin'ny fividianana miainga amin'ny gouvernemanta sy ireo firaisamonim-pirenena. Efa nisy ny fanasana avy amin'ny komity misana ny fiarovana eo anivon'ny SADC na ny comité de la défense et de la sécurité amin'ny fandefasana ireo ekipa mpanara-maso ny fividianana ireo hoy io sekretera mpanatanteraky io. Nous allons déployer une commission, notre équipe d'observation électorale, qui sera à Madagascar avant, pendant et après les élections. Donc nous allons venir observer les élections et nous allons rester à Madagascar 30 jours après les élections pour voir, nos observateurs vont faire rapport. Il y aura un rapport consolidé qui va parler de ce qu'on a de nos constatations dans les pays.
Et nous allons faire partager ces rapports avec le gouvernement et avec tout autre acteur. Manoana ny fanatanterana ny fifidianana filohampirenena eto Madagasikara amin'ity taona ity ny SADC hoy Elias Magozy ary anilaza fa anolotra sosikevitra tomombana ny fanatanterana ny fifidianana ihany koa. Le travail du conseil consultatif qui sera déjà ici, c'est de produire un rapport sur les degrés de préparation pour savoir si l'État membre de la SADC, donc Madagascar, est prêt à tenir les élections. Et ce rapport contiendra aussi tous les autres aspects, y compris les démonstrations qu'on connaît. C'est ce rapport qui va nous permettre de déterminer l'état ou les degrés des préparatifs. Omaleriva no noraisin'ny filoham-pirenena teo amin'ny lapam-panjakana Ambohitsirotra ny sekretera mpanatanteraky ny SADC na ny fivondronana firenena ao anatin'ny faritra atsimon'ny Afrika io taorina ny hanandraisan'ny toerany. Fatany tandalana i Madagasikara ka izay fihetsika rehetra tao tafiditra ao anatin'ny fampiarana an'izay tandalana izay hoy ny komanda ny CRJN Analamanga androany. Anjara asan'ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny miaro ny andrim-panjakana sy ny vahoaka sy ny fananany raha ny nomaria ny kolonely Rado Roandrianarimasy. Na misy na tsy misy noho izany fividianana anatin'ny tanterahan'ny zandarmariam-pirenena fona ny fanamafisany ny fahaiza-manao ka atao anatin'izany no nanaovany ireo mpitandro ny filaminana misa arivo mivondrona ao anatin'ny Emorex sy ny Emofar ahitana ny zandary sy ny polisy ary ny miaramila ny fanamafisana ny fahaiza-manao teo amin'ny kianjan'ny Betongolo androany. Nanatrika teny an-toerana i Mikael Andry Anjaka sy tokony aina Randrianjatovo. Tsy maintsy araka ny lalana avokoa mantsy ny fihetsika seho ny mpitandro filaminana hoy CRJN Analamanga. Ao anatin'ny fandarana asan'ireo lehibe ny mpitantana ny mpitandro filaminana mantsy ny firaisan-kina hoy kolonely Roandrianarimasy Rado. Tandalana zany Madagasikara. Izany hoe ny fihetsika ho atao mandritra ny fanatanterana ny asa dia zavatra tokony tafiditra anatin'ny lalana daholo dia fampianarana ny mpiatsetra zany zay rehetra zay anarahana an'izay lalana zay. Hainareo tsara zany fa ny asanay zany dia miaro ny androm-panjakana ny hain'ny vahoaka sy ny fananana mba tsy hisian'ny fiora-pefo zany ny fanatanterana an'izay dia zay zany ny antony anaovanay izao fanazarantena izao. Tsy voatery ao anatin'ny vanim-potoana ny fividianana tahaka izao vao misy ny fanamafisana ny fahaiza-manao hoy ny CRJN Analamanga. Na misy ny fividianana na tsisy zany fividianana anatin'ny asanay andavanandro zany zao zavatra zao. Ao anatin'ny missionnay zany zao zavatra zao fa tsy voatery hoe zay fa mety raha ohatra ka zay ny eritreritrinao dia mety zay koa ngamany fa ny tiana asanay andavanandro zany zao zavatra zao. Isaky ny 3 volana no misy ny fanamafisana ny fahaiza-manao izay atao ny mpitandro filaminana mivondrona ao anatin'ny Emorex sy Emofar. Ny lehibe ny sambondrona no nampandrenesina tamin'ny fisian'ny fanazarantena androany ary natao toy ny karazana exercice d'alerte izany ka izany no nahatonga ireo mpitandro filaminana teny Betongolo. Tao anatin'ny nampiarana tamin'izany ihany koa ny fitsipifehezana amin'ny tontolon'ny fitandrona ny filaminana. Teny amin'ny kianjan'ny Betongolo no nanatanteran'izy ireo io fanazaranteny io ho fanamafisana ny fahaiza-manao androany. Hiditra amin'ny pejy koa sary isika. Manambahiny ny sampany fampahalalam-baovao amin'ity alina ity antsika izany fa ry zareo avy ao amin'ny ISM eto anilaketo misy any Claudio. Miarahaba ny Claudio. Ya, miarahaba anao namana Nasia dia miarahaba koa antsika rehetra anatokantrano izay manaraka ny fampahalalam-baovao. Anisany mandrafitra ny ISM ihany koa misy any Patrick. Miarahaba ny Patrick ihany koa tonga Soweto amin'ny Real TV. Ya, miarahaba anao Nasia dia miarahaba antsika ny tokantrano ihany koa izay manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao. Efa tsy misy vina amintsika rehetra moa ny ISM fa isan'ny fitoerana anankiray mampianatra ny teny anglisy ho an'ny androany dia tonga hampahafantatra misy kokoa mahakasika an'izay ianareo hento ary ny ataoko hoe ny teny fampahafantarana etsika nomboana ny fiarahana amin'izao alina izao. Ya, araka ny tenainao teo ISM na ny English ko Madagascar dia fitoerana efa fantadaza efa fantan'ny be sy maro zany fa zay mbola aveoko ny mandeha aloha zay mbola tsy mahafantatra ifitoera zay hitatsika eo an-tany mena azany hoe aniran'ny banque BFV sy pharmacie Radisson mora hitakely zany toerana zany ny ISM zany
ISM ny fanatana ESM fa ny dikany dia hoe English School of Madagascar. Marina fa ny ISM rehetra dia amity taona ty dia handray 3 taona. Tao anatin'izay 3 taona zay ISM dia fa namoaka mpianatra anoana amin'ny 7,000. Zany hoe ao anatin'ny 7,000 zany ao anatin'izay 3 taona zany fa dia fa nahatratra mpianatra 7,000. Ina ny anton'izay dododo ny olona mametraka fatokisana ao amin'ny ISM zany dikan'izay. Wazavany Patrick eo rehefa aveo hoe ina ny secret ao ambadikin'izay. Ankoatran'izay moa zany ao amin'ny ISM dia misy ny karazana resaka tolotra ao zay ny English for Kids, anglais ho an'ankizy. Anatin'izay koa ny Speak English Matters, zany hoe niveau natokana ho an'olona zay mbola tsy miteny anglais zany hoe débutant zany hoe tsy mitaky resaka français zay, tsy mitaky anglais. Ary ankoatran'io zany mahavita mirovorana zay dia efa afaka mitsara mi-s'exprimer tsara en anglais général. Après io dia misy ny anglais resaka fanatsarana resaka accent moa zany, resaka rapidité, resaka connexion, resaka fitenenana mihitsy. Dia manaraka an'izay misy ny anglais natokana ho an'ny resaka entreprise, zany hoe ho an'ny olona, zany hoe orinasa sy ny tariny ohatran'izany afaka minatona zahay any amin'le toerana misy an'le orinasa. Ankoatran'izay eo koa ny resaka anglais isaky ny sabotsy, zany hoe adiny 3 isaky ny sabotsy io manomboka ny 8 hatramin'ny 1 ora. Zay nga momba ny ISM, momba ny resaka ISM zay dia ny tiako tsindrina kely eto dia ny fidera manaraka moa zany mandrina zay dia amin'ny 3 avril ho avy zao. Itodika kely ato amin'ny Patrick indray ko amin'ity fanontaniana ity Patrick, ISM dia isany ataoko hoe ivitoerana araka ny tenin'ny Claudio teo efa fantadaza ianareo amin'ny resaka fanomezana fampihofanana sy fampianarana indrindrindrindra ny teny anglisy eto Madagasikara eto amintsika eto. Mety mampiavaka ny ISM satria mety maro ny ivitoerana izay manome an'izay fampihofanana sy fampianarana teny anglisy izay. Sindriko kely ihany koa fa ny tsy voatery sa voatery mandeha mamonjy ivitoerana ve raha te ahay kokoa na amin'ny teny vahiny hoe maîtriser kokoa ny teny anglisy ve mila manantona ny ataoko hoe ivitoerana tahaka anareo ny ISM. Voalohany aloha misaotra betsaka amin'ilay resaka fanontaniana zay satria voalohany indrindra aloha zany anisan'ny tena hoe zavatra anankiray mampiavaka ny ISM dia le hoe accent américain zay. Les cours ihany koa dia monsieur basé amina parler mifantoka tanteraka amina pratique zany le cours, amin'ny 85% ny cours dia mifantoka amina resaka hoe parler foana le izy. Dia eo zay satria raha ohatra ka zao ka hoe mpianatra efa nianatra tao amin'ny ISM dia hita foana ny mampiavaka an'ilay resaka accent zany rehefa une fois izy miresaka any ivelany, satria zay anisan'ny zavatra tena hoe lofosinay zany mafy ao anatin'ny le niveau voalohany le ndazainy Claude teo, indrindrandrindra amin'le niveau faharoa le hoe Master in Stress Matters. Ao zany tena fandalinana be mihitsy ny resaka accent, afahanao manana le rapidité, afahanao manana le style ihany koa, afahanao mianatra ny resaka culture ihany koa rehefa ao anatin'izay. Dia ny ankoatran'izay angamba anisan'ny hoe tena na tonga ny ISM nahazo mpianatra maro hoe 7,000 zany tao anatin'ny 3 taona latsaka zay angamba noho le tsinona fa noho le resaka karazana toe-tsaina sy ny resaka développement personnel. Satria ny mpianatra zany raha ohatra da jerentsika 2 mois zany ohatrany tsy possible ihany ny avita hiteny anglais anatin'izany 2 mois zany, kanefa noho le karazana hoe motivation na le développement personnel zaraina amin'le mpianatra sy ny tanora eo zany indrindra anisan'ny booster an'ilay vitesse-ny zareo zay rehefa mianatra izy. Dia ohatra fotsiny zao ny resaka hoe ampianarina anazy mila atao fatana zany ny existence zany hoe fotoana zany ke anisan'ny zavatra anankiray tena hoe afahana mahavita zavatra ny goavana isan'andro e. Eo ihany koa zay fa ny fahaizana mametraka tanjona mazava rehefa izy tonga mianatra ao sy hoe atao routine le mianatra ao fa ampafantarina anazy foana hoe inona le antony mahatonga na manao izy mba ahafahany manana le motivation. Ary ihany koa ny resaka fahazarana mbola ampianarina ny mpianatra ao zay. Dia le fanontaniana teo mahakasika an'le hoe tsy maintsy mandeha makany amina ivitoerana ve raha ny tena tsara dia manatona ivitoerana foana satria tsy ny olona rehetra ny manana natsona fifehezan-tena nge, tsy ny olona rehetra manana natsona discipline fa mety efa reraka ny asa mandarako
dia tsara foana zany misy olona mikide satria manamora n'ilay asa zay tokony ataontsika zay zavatra zay dia moa koa moa le mianatra anglais amin'ny SM tsotra nataon'ny olona rehetra méthode tena hoe mora raisana satria nazavaina amin'ny teny gasy mihitsy ny lesinao ao amin'le programme voaloha zay fa le amin'ny farao ndraiky hoe zay fanao anglais tanteraka le izy eny ary efa mamaraparantsika i Claudio sy Patrick etsika amaraparana anazy ary teny farana angamba dia matenako anazy avec le mandeha ny fidirana ao amin'ny SM dia ny amin'ny 3 avril ho avy zao dia ho an'izay mila fanazavana fanampiny afaka miantso numéro ireo ambany ireo na koa mitsidika ny page Facebook IS English ko Madagascar _Antanimena and actually I want to speak English a little bit right here. I'm not gonna drag it so long, but you know what it is. When you talk about ESM, you talk about the best school here. So the thing is, now is the time for you to speak English and to master this thing because it's been a long time that you've been waiting. So now's the time. Come and join us. April 3rd. See you there. Ankasitrahany ianareo ny vahiny teto amin'ny fampahalala-baovao tamin'izao alina izao. sy mandidina tonga ny fotoana hoavinao tatitra amintsika eto Mananjary ny député manager azy ny sabotsy fa 5 marsa ho avy zao eo amin'ny 15 démocratie io antsinana ny trésor manomboka mandraigny mandraparivan'ny andro aza tiny fa amin'ny fotoana io ihany koa no andray ny miavatorontsika eto Mananjary izay iarana amin'ny solom-bavam-bahoaka sy teny sy ireo solom-bavam-bahoaka maro miaraka aminy izany rehetra izany dia hoafana ny mpanakanto zanatany sy ny mpanakanto andrarezany tsapika eto Madagasikara ligoko ninike Quavo zany ny président fa ela tadiavanareo azy zay amin'ny sabotsy 25 mars zao miaraka amin'ny député Hajaka préparevanareo fa avy amin'izao amin'ny ambiance anareo mpakafiabiaby aza asiagna tavela koa an-tragno agny fa tongava maro fa tsisy vidividirana fa gratuit mahazo ambiance koa anareo miaraka amin'ny député Haja miaraka amin'izany ny président anitsika fanojy sabotsy 25 mars zao aza tino any anamino ny fandaram-potoanantsika rehetra ny sabotsy 5 marsa ho avy zao eo amin'ny 15 démocratie antsinana ny trésor zay anaovan'ny député manager aza tatitra amintsika vahoaka ary andraisantsika ihany koa ny miavatoro iarana amin'ny solom-bavam-bahoaka sy teny koa tonga va maro Les inscriptions sont ouvertes à l'école Bird. Test d'entrée du 5 au 7 avril 2023. Choisissez pour votre enfant un enseignement de qualité. Dans un environnement bienveillant et épanouissant. On se plaît à Bird. Offrez-lui toutes les chances de succès. École Bird, homologuée de la maternelle au lycée. École Bird, ensemble vers la réussite. Yavatou Siten 2023 fitnangetu Manakara, Anzara Siket Manakara Gaizou. Wa Siket Manakara Shilmantil Enui. Utonga eto Manakara, i président Siten Ranjana Sulniaiku, ni alahadi faena bropulu ni vula na marsa wavsau. Awam tuktan malalaka ni sevo am kala no desisikazi am shivura maraina. Ofitsa natsika i président Siten Ranjana Sulniaiku dia eo amin'ny gara la masina isika ny mifanome fotoana manomboka amin'ny fitora maraina aza tiny ny fanamina mafimafo
solombavam-bahoaka maro no anotsina ny présidenciteny amin'ny fotoana io hanafana ny lanonana liko kininiky ho masaky raha ty miavatoro sy teny 2023 fito finany eto Manakara zava-maranandria tagno Manakara homana la emdray le viabrone le viabranandria dia mifarany eto ihany koa ary tompolasy sy tompom-vavy ny fampahalalam-baovao tamin'izao alin'izy izao ankasitrahako feny ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany aorian'izao fampahalalam-baovao izao dia mbola misy ny fandaharana l'invité du jour iarahanao amin'ny gasikara fensoa ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ao anatin'ny fampahalalam-baovao mandrapitafa ary tompolasy sy tompom-vavy. Real News Natulchi. Sanji Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si il a été les marques à matin, ça c'est créa. Sady 4K l'AEB sady mora hitany ao Soarano City 3e étage Mandroso Bay Center ampitany Institut d'hygiène Analakely ary koa ao amin'ny Ansety Matezatol Ampitatava ary reko fa afaka baky ianao rasefo dia inona ny tsakanesana amin'ny prime tekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto investissez dans une valeur sûre choisissez prime à l'avenir.